Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity androany ity mbola mahazo vanatra ny oram-baratra amina faritra maro manerana ny nosy ankoatry ny faritra avoany andrefan'ny Madagasikara. Inona izany na tsy izany nefa dia tombanana miena tsikelikely izay rotsakoran'izay ato anatin'ny 3 andro avy indrindra mankany amin'ny faraparan'ny herinandro any raha ho an'ny avoatany zany sy ny faritra atsinanan'ny Madagasikara satria dia andrasana ny mety isina rivotra avy any atsimo atsinanana na ny varatra azy ao anatin'izay. Ny orana kosa tombanana mikisaka any amin'ny tapany avoany andrefan'ny Madagasikara ary mety hijanona hatrany izay rotsakoran'izay ho an'ny tapany avaratra ny Madagasikara moa indrindra ny atitan'ny faritra Sofia. Rehefa avy eo no hitantsika ny mahakasikasika an'izay fa ny mahakasika ny maripana ihany koa dia mety hisy fidinana ny maripana indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanan'ny nosy ny any amin'ny zoma anoany izay mety misongadina izany ho an'ny faritra sasany fa miakatra kosa izany na tombanantsika miverina amin'ny maripana mahazatra amin'ny vanim-potoana vavaratra zany ny androny sabotsy ihany. Izay ny mahakasikasika niny fa raha ny toetr'ny andro amin'ny atsipireny ho an'ny rapitso maraina dia misy ny orana ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritra ivadivavy sy fitovinany ary ny faritra atsimo atsinanana mandraona kosa ny andro ho an'ny tapany avaratra Madagasikara ny any amin'ny faritra Sofia dia na sy ny faritra Savary koa ny faritra Laotra Mangoro ny faritra Analamanga ihany koa dia mety andraona vao maraina ny andro fa misava ihany moa zay rehefa atoandro toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapitso tolakandro mbola mitoy ny orana amina faritra vitsivitsy ho an'ny foan'ny atsinan'ny Madagasikara sy ny atitany avaratry ny nosy ny voakasika an'izany moa ny faritry Sofia sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana ny amin'ny faritra Ambatsoa Nalanjorofo sy ny faritra atsinanana ary ny faritra Laotra Mangoro ary koa ny ilany atsinanana faritra Analamanga sy ny faritry Betsiboka ary ny any amin'ny faritry Vakinakaratra izay mety ho araikotroka hatrany moa izay orana izay mandraona kosa ny andro ho an'ny faritry Bongolava sy Tasy indrindra rehefa ny faritry Vakinakaratra izay mety ahitana tarivindraona vitsy ihany indraindray amina toerana sasany ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mbola mahatratra amin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinana hitantsika any amin'ny faritra ivadivavy zany ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia saika misy mahatratra hatrany amin'ny 5 degré celsius zany ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma misy ny orana saingy araka ny efa andresana teo dia mikisaka any amin'ny tapany avoany andrefan'ny Madagasikara zany ka miandry an'izay orana tandrivindraona mety araikotroka zay ny faritry Melaky Bongolava sy ny faritry Tasy ary ny ilany andrefan'ny faritry Vakinakaratra mety misy ihany ny orana tandrivindraona vao maraina ho an'ny morontsiraka avoany atsinanan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Iny mandraona kosa ny andro amin'ny ankapobeny raha ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy sy ny ilany atsinanan'ny avoatany ny ambiny moa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay mety midina hatrany amin'ny 5 degré celsius ho an'ny avoatany ary ny manodidina ny 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana. Misy fiakarana kosa nefa izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara satria dia mety mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy misy hatrany ny orana tandrivindraona izay mety araikotroka ho an'ny faritry Bongolava, Tasy, Vakinakaratra ary ny atitan'ny faritry Menabe. Mety ahitana tandrivindraona ihany koa ho an'ny faritry Melaky mandraondraona ny andro ho an'ny atitan'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana mety hisy ihany koa ny tandrivindraona ao anatin'izany indrindra amin'ny tapakandro hariva. Ny ambiny moa amin'ny ankapobeny dia tombanana ho maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay miverina miakatra ny maripana araka ny fandresana teo ihany dia mety manodidina ny 7 ka hatramin'ny 8 degré celsius izany ho an'ny avoatany raha toa ka tsy misy fivanagoavana kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy na zany zany miakatra hatrany maripana aloha ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara satria dia mety mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius izany ho an'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka venoma tompoko.